fepetra tonga mpianatra dia izao efa nahita be deaibe any atao hoe fepetra tonga mpianatra dia zay hitan'le olona mahafinaritra anazy dia ataony hoe zao ny tonga mpianatra fa ny gasy mahay mamaky baiboly dia tsy mamorona verse fa ny gasy mahay mamaky baiboly miainga amin'ny soratra masina isika no miainga amin'ny soratra masina no anatsoatsika azy dia zay teny hitantsika ao anaty soratra masina zany hoe mba ho tonga mpianatra ianareo ny afatarany olona hoe mpianatra ianareo raha tsy zany dia tsy mpianatra ianareo izay le ho jeretsika fakazitsika dia alzay ny akatsika nreto prinsipa anakefatra reto voalohany zany ny atao hoe mpianatra dia olona tian' Jesoa Kristy mihoatra noho ny zavatra rehetra any ny atao hoe mpianatra ny mpianatra dia olona tian' Jesoa Kristy mihoatra noho ny fitiavany zavatra hafa rehetra dia ny akatsika an'io Lioka 4:20 andiny 4:20 sy 7:20 Lioka 4:20 andiny 4:20 sy 7:20 hoe raha misy manaraka tanareo io atao hoe mpianatra dia olona manaradian' Jesoa Kristy raha misy manaraka ka tsy mankahala ayayay ohatra maivana kely le teniko hoe tia mihoatra fa ny Jesoa Kristy hoe mankahala ny rainy sy ny reniny ny vadiny sy ny zanany ny rahalahiny sy ny anabavany zany mbola tsotra zany fa mifanampiny grave kokoa eny miainy koa azy ayayay dia tsy azo ekenao mpianatra izy hitanareo am'izay io ity tenitiny nakatsika an'io hoe tian' Jesoa Kristy mihoatra ny zavatra rehetra tsy azo ekenao mpianatra izy raha tsy mankahala ny rainy ny reniny ny vadiny ny zana ny rahalahiny ny anabavy eny ny ainy koa azy nazovony tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekenao mpianatra izy tsy azo ekenao mpianatra izy eto zany tia lazaina dia ireo zavatra ireo zany dia ataonao ambany zavatra mihitsy mihoatra an' Jesoa Kristy ataonao ambany zavatra ny havana akaiky ary na ny aina azy tadidinareo le rehemandeha dia anao veloma amin'ny fianakaviako le mpianatra izy zany za mba te hanaraka anao andraso aloha anao veloma ny ray aman-dreko tonga dia hoy izy Jesoa Kristy hoe any ianao so ihany fa tsy za izy fa zany tonga any ianao tsy misy olona mitondra gadin'ombo izy ka mbola mierika andray ny anakireo andevina ndray koa dia mbola nazy alao maty andevina maty ao aminy tsisy hevitra rehefa manaraka ny Kristy dia izy lara-pahamehana afaka miadevitra sy deba be deaibe tsika rehefa avy eo tsy hitraegizezezy lava amin'iny satria be deaibe ny atao satria amin'ny teny anankiray nefa ny Jesoa Kristy ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe manajany rainao sy ny reninao sy ny ohatr'izany ahoana ny fandrindrana lisy dia zay no natonga na ny teny hoe tian' Jesoa Kristy mihoatra no zavatra rehetra mitovy amin'le tenenany mihitsy hoe mbola tany kibo i Jakoba sy Esau dia efa niteny izy Jakoba ny tiako fa Esau no halako dia halany oatra n'inona moa Esau fa mifanehoany hoe i Jakoba no nofidiako mbola tsy nanao tsara na ny ratsy ry zareo Jakoba no nofidiako dia hozy izy fa mifanampiny tsy vitan'izay ihany fa mbola misy an'ity nazovony tsy mitondra ny azy fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekenao mpianatra izy io zany le zava-dehibe ao anatin'le izy hoe inona ny fepetra hahatonga ho mpianatra aty aloha aty mbola misy seza mitondra ny hazo fijaliana mitondra ny hazo fijaliana inona ny hevitra zay zavatra anankiroa zay hoe mankahala ny havana akaiky mankahala ny ainy ino moko ny grave eo zany nahitantsika hoe tsy resaka hoe aza manaja ny ray aman-dreny tsy zany io mankahala ny aina koa ary mitondra ny azo fijaliana ina ndikan'izany raha jerentsika ry amin'ny Matio 7:15 sy 9:70 dia ohatr'izao ny lazainy ny fanjakan'ny lanitra hoy izy Jesoa Kristy dia tahaka ny mpivaro mandeha iray izay nikatsaka vato soa
eo le izy mpivaro mandeha ray izay nikatsaka vatosoa ka rehefa nahita vatosoa ray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Eto zany ao ty olona ty mpikatsaka vatosoa zay ny dadavatra dia nahita vatosoa izy ary vatosoa hitan'io dia sarobidy dia inona nataony namidy ny fananany rehetra hividianana an'io. Takizay le hoe nankalainy zany ny fananany rehetrarehetra mba hazahoanan'io vatosoa io. Zay le izy matoa namidiny iny fa raha tiany iny tsy foiny iny dia tsy namidiny iny fa nafoiny namidiny iny. Ny ohatra fiteniko matetika dia ohatra hoe raha misy ankizy kely milala ho antsy, ankizy kely milala ho antsy dia raharaha zany satria haratra amin'iny io zazy io ikropaka daholo ny olon-dehibe rehetra hoe ahoana mila esorina eny amin'ny ankizy io antsy io. Fa io antsy io ny kilalaoany dia tenenao hoe eto ty ny antsy iny fa za milalao antsy omeny anao ve iny? Tsy meny anao zany iny, tsy meny anao zany iny antsy iny. Tonga dia sotominao aminy ve iny antsy iny? Vao mainka aloza zay vao tena haratra izy. Aleo ary izy milalao dia mety tsy haratra fa inao misintona an'iny vao mainka mandratra azy. Inona ny atao? Raha tia bonbon izy, tia chocolat izy, meo bonbon izy, meo chocolat izy, ary iny ohatrany tsy teo iny antsy iny. Izay le izy. Rehefa mahita n'ilay tsara fahatsarany le vatosoa sarobidy dia ariny le zavatra hafa izay neveriny ho zava-dehibe teo. Dia ohatr'izay koa tsika rehetra. Zay niny atao hoe fibebahana. Rehefa mahita an' Jesoa Kristy ianao manomboka mahafantatra sy mahita hoe tena ity le vatosoa sarobidy indrindra dia afoinao. Hozy izy Paoly ataoko toy ny taimboraka ny zavatra rehetra. Le zavatra nataon'ny Paoly taimboraka teo ny zavatra mampirehare mampizesitra ny olona eto amin'izao tontolo izao. Hebreo avy amin'ny hebreo raha amin'ny lalàna dia tsy manatsiny raha amin'iny tena zay mampizesitra rehetra. Fa ataoko taimboraka reny ariko ohatrany tsy teo reny ozy Paoly. Izay le hoe tian'i Jesoa Kristy mihoatra ny zavatra rehetra. Raha mbola tsy azonao zay fa tianao hita koa le hoe tia na ny aina azy dia haitsika tsara ny Galatiana 2:2-20. Voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny zay le mitondra ny azo fijaliana. Tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Zay le afoko ny aiko rehetra, ny maizy ahy rehetra, maizao ahy rehetra, ny fiziko rehetra dia afoko. Tsy izaho tsony ny velona, ny faniriko, ny zavatra mahafinaritra anahy tsy izay tsony no ataoko. Tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Dia tsy hoe maty akory fa hoanao izy izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo ty izaho eto ty dia ivelomako amin'ny finoana n'ilay zanak'Andriamanitra izay efa ty ary nanolotra ny tenany amonjy ahy. Zay le izy. Hitanao ny asarobidiny Jesoa Kristy, hitanao ny asarobidiny asa-pamonjen'i Jesoa Kristy dia afoinao daholo ny mahainao anao ray manontolo eny hatramin'ny ainao ary dia hoentinao ny azo fijaliany Jesoa Kristy le mato anao teo amin'ny azo fijaliana. Anankiray fanampiny Korintiana 2:5-7-20 sy 5-20. Korintiana 2:5-7-20 sy 5-20 hoe fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay. Rehefa notaniana zany Paoly hoe inona mahatonga ny Paoly mandeha mitory mavita mitory tsy akijanona naizanaiza ahoana tsy ahoana sy aiza sy aiza io dia hozy izy Paoly hoe tery ny fitiavan'ny Kristy zay satria izao ny hevitray. Maty ny olona ray, maty Jesoa Kristy amonjy ny olona rehetra dia maty koa izy rehetra. Maty koa izy rehetra. Dikany nafoiny ny aina, niara-namony aina tamin'i Jesoa Kristy izy. Dia zao maty ny amonjy ny olona rehetra Jesoa Kristy nandikany hoe mafoy ny aina, tsy mamony teny zany tena tsy mamony teny zany fa au contraire raha vao mainka velona be mihitsy. Maty amonjy ny olona rehetra izy. Ao iarahantsika mamaky ny toyany fa tiany atao hoe makahala ny ainy sy mitondra ny
azo fijaliana. Isa 2-3 eo. Izay le mankala ny aina, izay le mitondra ny azo fijaliana. Tsy za tsony ny velona, tsy velona ho anatsony, tsy velona azahoako plezira sy azahoako zay mahafinaritra sy zay tiako tsony no ataoko, fa zay tiany Kristy. Velona ho an'i Jesoa Kristy ilay efa maty ho ahy a, ary velona ho an'ilay Jesoa Kristy nitsangana monjy ahy. Izay ny atao hoe mankahala ny havana akaiky, mankahala ny ainy, ary mitondra ny azo fijaliana mba anaraka ny Jesoa Kristy. Zay ny atao hoe mpianatra. Zay ny atao hoe mpianatra voalohany indrindra. Mpianatra ve ianao? Izao hoe izy zany fitiavanao ny Jesoa Kristy mihoatra ny fitiavanao anao. Momba anao ary adao ataoko hoe momba anao, fa raha hoe fitiavanao anao, za tsy tia tena zany faly aho. Ok, tsisy tia tena fa tia ny tena daholo, zany tiako aloha. Fa mbola tsy vita vao manomboka ho ikaina.